Inona ny akony famakiana ny baiboly eo amin'ny fiainanao? Faly miarabantsika rehetra indray ahafahana mandray ary indrindra mianatra ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny baiboly no isan'ny boky nampitonta be indrindra maneran-tany. Kanefa ny baiboly ihany koa no anisan'ny boky izay nahafaty olona betsaka ny fiarovana azy. Ohatra fotsiny amin'ireo malagasy teo aloha, ao ny dorana, ao ny lefonina, ao ny natsipy tany am-pahamarinana. Amin'izao fotoana izao dia mora ny mahazo ny soratra masina ny baiboly noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Mamaky, mijery, fa izao vao maika me lasa tsy manana fotoana isika ny andiniana azy. Tsaro fa be rena isika. Betsaka koa ny zavatra toa mahasarika ny saintsika ka rotoroto sy ao anatin'ny antsoina hoe azakazaka ny fiainantsika. Ny fanontaniana mipelaka dia ny hoe velona sy mahery ny terin'Andriamanitra ary aoka anokana fotoana isika hiantso, hamaly ary indrindra hamaky ny soratra masina. Ny boky na ny baiboly no fomba anankiray ahafahan'Andriamanitra milaza, manambara amintsika ny fomba tsara etsika manakaiky azy. Tsarova fa zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra, koa dia manokana fotoana, manokana minitra na ora ivavahana, hamakiana soratra masina ary indrindra ny hoe anekena izay voalazan'ny baiboly fa ho hitantsika ny vokatr'izay eo amin'ny fiainantsika. Aza adino fa tsy mahafaly an'ny Satana izany planina sy drafitra ataontsika izany. Tady fomba rehetra izy hanakanana ny olona, tsy andinika ny baiboly. Alatsina amin'ny rotoroto isika, alatsina amin'ny tsy fahafahana fotoana isika, ary indray reraka dia reraka isika dia adino no mandinika ny soratra masina. Manana fitaka koa izy ary manana fomba maro samihafa, izany hoe entina hanakanana ny olona tsy hanaraka ny baiboly. Satria fantany mantsy fa rehefa mamaky ny baiboly isika ary mivavaka dia mahatotra azy ary tsy afaka manao na inona eo amin'ny fiainantsika izy. Ka izao ny fivavahana sy fandinan'ny baiboly ary fanekena izay voalazan'ny baiboly ny fomba entin'Andriamanitra manampy antsika hiady, hanohitra ary indrindra hanakaiky bebe kokoa azy eo amin'ny fiainantsika. Tsarovy izany fa mahery ny tenin'Andriamanitra ary vitany ary ilaina koa ny manokana fotoana hamakiana azy, hanova ny fiainantsika sy hanekena izay voalazany rehetra. Tsy izany ihany fitaky Satana fa mitondra antsika koa hanalavitra itsika samintsika, hanika noho ny rotoroto ary indrindra tsy fisian'ny fotoana dia tsy mahalala ny hevitry ny baiboly mikasika ny fifandraisana akaiky dia akaiky isika, hanika anatin'ny harerahana, anatin'ny havizanana no iainantsika ka tsy manana fotoana isika andinihana ny baiboly. Na izany na tsy izany, na misy ary izay hoe tsy fananantsika fotoana izay, na misy koa ny fahalavery-fandraisika amin'Andriamanitra dia tsarovy fa tsy miova Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra amin'ny foto-keviny, izany hoe mitaona ay sy ianao andinika ny soratra masina. Mampahafantatra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba entintsika hanakaiky kokoa an'Andriamanitra hiady amin'ny ratsy rehetra. Ka ny baiboly izany no fomba mahery vaika indrindra entintsika hanohitra ny Satana voalohany indrindra, fa hanakaiky bebe kokoa antsika an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Koa manokana fotoana, manokana ampahana ora, andinihana, ivavahana ary anekena ny voalaza ny soratra masina. Dia tsika ambavaka izany afatra sarobidy izany. Misaotra Tompo ny amin'ny teninao. Ankehitriny dia mahatsapy izay fa ilainay ny mamaky izany, ny mandinika izany ary mivavaka aminao. Tompo amboary ny fotoananay rehetra ka ahafahanay mitodika sy miantoraka aminao ka voarindra
anatin'izany ny fandinina ny teninao. Mefo koa izahay ahafahanay manaiky ny voalaza rehetra. Enona somary sarotsarotra aminay azy ny anatanteraka izany, dia meonay ny fanahinao mba analefaka ny ambo-po rehetra, fa kosa anekenay fa lala tsarotra sy mora indrindrandrindra ilaina ny miantoka aminao. Koa dia mety izy Tompo hita ny mpiara-mianatra rehetra anaran'i Jesosy. Amen.